tany andriana lehibe pokotany fahadisoa ny fitondrana teo aloha izany saingy mivery-dalana ankehitriny fanjavona ny ampahefatry ny teti-bola-panjakana 2024 hatramin'ny 2025 mitaky ny anasazian'ireo rehetra tomponantoka ny firaisamonim-pirenena ako ny pasika 2024 manampahefany iray mamy ny opefy nosamborina olona 430 hafa voasambotra roa namony roa mikasa amin'ny tena talata 7 aprily 2024 faltafaraka aminao indray tombo kilasy tombo vavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny arabarimana sanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany ako ny fetiny pasika avy atrandry mila fifampizarana sy fitiavana isika indrindra manoloana izao fotoan-tsarotra izao hoy ny filoha Ravalomanana nandritra ny lateniny nandritra ny alady ny pasika teo tao amin'ny FJKM Merikasinina Fanasina manandanja ny firaisan-kina sy ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy hoy ny fanamafisana nanentana ny malagasy ny tena nibana mafy ny finoana sy hivavaka ho an'ny fandriampahalemana ary indrindra ny fahafahan'ny firenena satria ny firaisan-kina sy ny finoana no fototry ny fandrosoan'ny Madagasikara. Narcisse Karazafy, Mathieu Panassi. Fotoana manandanja lehibe ho an'ny kristianina maneran-tany ny pasika zava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fifanampiana eo amin'ny samy malagasy indrindra amin'ny fotoana ny pasika toy izao hoy ny filoha Ravalomanana nandritra ny lahateny nataony ny aladin'ny pasika teo tetsy amin'ny FJKM Merikasinina Fanasina mila mifanampy ny samy malagasy ary tokony hanome izay manana ny ampy satria ny fizarana sy ny fitiavana ny fototry ny fiarahamonina mirindra indrindra amin'izao fotoan-tsarotra iainan'ny malagasy izao hoy ny fanamafisana sitraka manokana ny ezaka ataon'ny mpitandrina sy ny fiangonana amin'ny fanabeazana sy ny fanohanana ara-panahy kristianina ihany koa ny tenany ary no amafisiny fa tsy vitany mitarika amin'ny finoana fotsiny ny asan'ny mpitandrina fa manana andraikitra lehibe amin'ny fanabeazana sy ny fanampiana ny mpiarabelona Fampianarana sy fanohanana izay ataontsika mampitony ny foloaolon'ireo fa tena verievitra tokoa tena verievitra ohatr'ireo tany amin'ny fasina Jesosy verievitra izy mora inona no atao kanjo no sy nampahery azy eta dia tena teisona atsika piano Merikasinina sy manera Madagasikara mba ao hoe tsy ataontsika fahazarana sy hoe tonga ny tany izay fety lehibe anfanafana ny paka izany nahafana zany Israely vaoaka tany Egypte ohatran' izany koa isika teo mba anaovana fahafana malalaka izany anan'izany sy fambola-tsiafatsika raha zava-misy mangatranaretsika mba omenitsika ny fahazarana ary ananatsika filoha tanteraka teo zany fa maminitsika tsy misarasara tanteraka teo ny fahafana sy fandresena evantsika tsy tokony ho fahazarana fotsiny ny fankalazana ny pasika izay fotoan-dehibe sy androm-panafana ho an'ny kristianina fotoana tokony hanavaozana ny finoana sy hanamafisana ny fifandraisana amin'Andriamanitra nanentana ny vahoaka malagasy ny filoha Ravalomanana mba hivavaka tsy tapaka mangataka amin'Andriamanitra ny fahafahana sy ny fiadanana ho an'ny firenena satria zava-dehibe ny finoana amin'ny fiainam-pirenena. Nanana fidirana intelo na inefatra miataona ireo fiangonana rehetra nandritra ny aladin'ny pasika teo atonga maro ireo mpino ankalaza ny herinandro masina fa indrindra nankalaza ny aladin'ny pasika alady nankalazaina ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty fanatety manamafy ny hafa no an'ny mpino ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM na amin'ny tokony homanan'ny kristianina hiatrika ny fiantraikany ady any Moyen-Orient atao anatin'ny aim-panahy nampitaina nandritra ny fankalazana ny pasika 2024 ny tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny lioka toko 420 ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no nentin'ny mpitandrina nampitaina tamin'ny mpino tao amin'ny FJKM atsimo ny Mahamasina io andalana io izay mitantara ny itsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty ary manamafy fa izy rery no nandresiny fahafatesana nampatsiahivy ny mpitandrina fa tsy tokony ho variana amin'ny fomban-drazana sy ny fanompoana ny maty ny mpino
satria ny finoana kristiana dia tsy tokony hifamatotra amin'ny tahotra na fanompona ny efa nodimandry fa tokony hiorina amin'ny fanantenana sy ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Mieritreritra izy eny an-dalana iza zao ny anakidian'ny vato arak'izay zakany lohany firikilao zao le vato dia miasa saina amin'izany reto vehivavy reto ohatra ny vehivavy rehetra ama-pitantana ny vehivavy. Rehefa tonga teny am-pasana izy gaga izy nahita ny vato efa voakody. Ravana malalo amin'ny tompo ndraindray sika mieritreritra amin'ny heritsaitsika amin'ny herim-potsika tosiki ny fitiavana amin'ny herim-batatsika mba nataterahantsika n'izay rehetra kasaitsika atao. Indraindray tsika mandany rondoa amin'izany fa Jesosy Kristy efa mitondra vahaolana ho anao mialoha amin'ity Paska ity. Manana vahaolana mialoha Andriamanitra ary mamahany olanao. Zay ny Mandriamanitra azy. Nitsangako velona tokoa i Jesoa, io kosa ny lohahevitra nentin'ny Eglizy Katolika nankalaza ny Paka 4 ny Evanjely Masina nosoratany Masina Joany 2:20 ka hatramin'ny 5 no novakina tamin'ny Kristianina. Fetin'ny fandresena ny fahafatesan'i Kristy indrindra ho an'ny mpino kristianina izay fototry ny finoana kristianina ary ny zavatra rehetra ataon'ny kristianina indrindra ny mpino katolika dia mifototra amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny Matio. Afaka manantona bebe kokoa ny Kristy ny kristianina manomboka eto amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra mifanaraka tanteraka amin'ny fiainan'olombelona ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty satria tsy alana sedra ny fiainan'ny zanak'olombelona hoy ny afatra avy amin'ny fiangonana katolika. Ny sakramenta isan-karazany ny fihetsiketsehana rehetrarehetra sy ny zavatra miseho rehetrarehetra rehefa tsy mifototra amin'izay dia lasa fihetsiketsehana ety ivelany fotsiny. Fa ino no manentana ny kristianina hatramin'ny voalohany zany hatramin'ny rimasin-da Piera, rimasin-da Joany sy ny sisa ka hatramin'izao androntsika izao dia izay no manentana ny kristianina hiatrika ny fiainana hankalaza ny fatsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty. Ka ninona zavatra atao zany dia izay no manentana ny fiainana kristianina amin'ny fiainana andavanandro. Inona ny vokatra izay moa mazava loatra ny vokatra izany hoe finoanan'i Jesosy Kristy maty fa nitsangako velona zay dia hoe afaka miombona bebe kokoa hatrany aminy zany. Ka ny finoantsika an'i Jesosy Kristy maty sy nitsangako velona manampy antsika be da be amin'izany hoe hiatrehana ny sedra ny fiainan'izany zay. Paska fahasoavana ho an'ny fianakaviana io kosa ny lohahevitra nentin'ny fiangonana Loterana nankalazana ny Paska tamin'ity taona 2024 ity. Ny tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny Korintiana voalohany 5:14 sy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jeremia 1:30 tapany faharoa te aneo ny fahasoavany amin'ny isam-pianakavian'Andriamanitra ary tanjona ny todiana manokana amin'ny isam-pianakaviana tamin'ity Paska 2024 ity. Tokony hatsapa ireo kristianina fa tsy ny herin'ny tena no hahatonga ny kristianina ho voavonjy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ireriana. Satria Paska ankehitriny dia tian'Andriamanitra ihany koa mba isaky ny isa tokony ambaravarana na eo amin'ny kristianina malagasy manontolo ny mpitondra fanjakana dia mba samy hankalaza izao Paska fahasoavana izao amin'ny fofeny fiderahana fisaorana an'Andriamanitra ka atsapatsika fa tsy ny herintsika no nahatonga antsika ho voavonjy na ny fahamendrehantsika fa fahasoavan'Andriamanitra madiodio ireriany. Koa dia manentana antsika kristianina manontolo ary mba tena hiaina amin'ny fifaliana tokoa izao Paska fanafahana nomeny Jesosy Kristika izao nadreseny ny fahafatesana hitsanganany tamin'ny maty izarany amiko sy aminao ilay fiainana mandrakizay. Dia irina ny isa tokantrano isam-pianakaviana mba hiaina tokoa amin'izany Paska izany ao anatin'ny fifamelan-keloka, ao anatin'ny fifankatiavana, fifampitsimbihnana ary indrindrandrindra ho hery amin'izany antsoina hoe tokantrano manolohana ny asan'Andriamanitra, asa fitorinan'ny filazantsara. Saika feno ipokavokoa moa ireo fiangonana ny aladin'ny Paska teo tonga maro ny mpino kristianina nankalaza ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty.
fa nilamina tamin'ny ankapobe ny fankalazana ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika teto Antananarivo renivohitra. Ny ena anisan'ireo olona tonga nanantona ny hopitaly raha ny fanazavana avy amin'ny fanazavana saika voafehy ihany koa ny fitandrona ny fahalemana tamin'ireo toerana maro teto andrenivohitra fanampanazavana. Tsy nisy ny maty ny alahady raha vehivavy iray kosa namony aino omaly alatsinain'ny Pasika 720 ireo tonga nanao fizaham-pahasalamana ary 770 nahiditra hopitaly nandritra ny roa andro ny aino taremarika io raha oharina tamin'ny taondasa raha ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny hopitaly Agiera. Olona roa kosa noho nikasa mony tena omaly alatsinain'ny Pasika raha ny fanazavana. Ny alatsinain'ny Pasika kosa dia nisy lehilahy iray ary vehivavy iray tratra ny intoxication alimentaire. Ny isan'ny fahafatesana moa dia tsy nisy ny andron'ny Pasika fa ny alatsinain'ny Pasika kosa dia nisy vehivavy iray maty. Mahakasika ny atotanisa voaray avy eo amin'ny sampana vonjyaina na ny service d'urgence moa zany dia miisa 720 ny consultation ary 770 ny hospitalisation ny andron'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika lasa teo. Raha noharina ny taondasy izany dia ny ena ny consultation sy ny hospitalisation. Ny isan'ny fahafatesana kosa tao amin'ny service d'urgence dia iray. Ho an'ny resaka fandriam-pahalemana indray alatra miaro vakitrano miisa 3 ka ny iray voasoroka meloa trano roa no may ateny Soneriana sy Andotapenaka izay samy tsy nisy ny ainana fohy nandritra ny farany herinandron'ny Pasika. Manam-pahefana iray mamo no samborina noho ny fandrahonana sy fikasana akabasy teny amin'ny polisy tetsy atao madinika. Akoatra izay zazamena vava iray tsy nisy aina intsony no hita teny Anjanahary. Olona 7 no naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana tsotra ary fifandonana roa no nahafatesana olona 4 hafa. Akoatra izay olona miisa 430 no voasambotra ny 5 sy ny 9 aprily 2024 teo ka ny 3 no ny alatra miaraka amin'ny fitaovam-piadiana 3 no ny aralatra miaro vakitrano iray tratra teo ampanaovana sito mahery 4 no ny alatra moto iray voaroroy saika namakitrano 3 tratra ny varotra sy ny toroka zava-matomelona 12 natao famitorana 3 no tanana vokatra ny fahamamona sy ny fanakorontanana teny Andalambe. Polisy pirenena miisa 770 no nahetsika nandritra ny Pasika 2024 mba hiantohana ny filaminam-bahoaka teto andrenivohitra sy ny manodidina. Nilamina tamin'ny ankapobeny fifehezana ny fandriam-pahalemana raha ho an'Antananarivo renivohitra araka ny tatitra voaray hatrany. Mijanona eo amin'izay vaovao izay nifantoka tamin'ny fitsangatsanganana tamin'ireo toerana maro teto andrenivohitra ny ankamaroan'ireo olona nandritra ny alatsinain'ny Pasika tsy ampy ny entimanana ary mba hisoroana ny fitohanan'ny fiara no antony safidianana ny toerana Toananosy, Tsimbazaza, Ambohijatovo ary teny amin'ny Rova. Fanampanazavana. Saika nahitana olona nitsangatsangana avokoa ireo toerana afaka natanterahana izany teto andrenivohitra ho an'ny fifaliana sy namany dia ty amin'ny zaridaina Nanosy izy ireo no nisafidy ny tsangatsangana. Programanay zao dia hoe ety ny tsangatsangana dia mitsangatsangana ety zay dia mba sy fianakavianareo zany mba mitsangatsangana ety mba mijerijery toerana mbola tsy tety zay dia tonga ety mba hijerijery ilay toerana dia miala ety dia mety mbola misy toerana hitsangatsanganana ihany koa fa ety aloha ny voalohany faritra bypass akaiky fa mba manana safidy koa zany zay amin'ilay toerana hitsangatsanganana mitondra sakafo. Akaiky kokoa ny eto Anosy raha hitondra ankizy ka izay no antony ny safidianana ny toerana ho kosa ny fanazavana ireny mpianakaviana. Satria eto mihidy foana tamin'ny heritao zay nakaty dia mihidy dia ty zay mandehandeha fotsiny dia rehefa mihidy dia any Tsimbazaza ty no akaiky izay zany ery Manaritsoa ery mipetraka. Tsy afaka mandeha lavitra amin'ilay bealisaka izy dia tsy maintsy izy akaiky any. Ialana amin'ny fitohanan'ny fiara sy ny fitadiavana fiara modiny ny safidianana ny zaridaina Nanosy raha ny fanazavana iray mpianakaviana iray. Programanay zany dia mba hitsangatsangana aty ety Anosy ety izay aloha androany miaraka amin'ny fianakavianareo. Ety misy mety satria amin'ilay embouteillage lavidavitra koa raha bypass zany dia aleo ety mba safidinay aloha androany. Mety presque amin'ny 3 heures any amin'ny ano any. Maro ihany koa ireo nisafidy no ety amin'ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza tanjona ny ampifaly ireo ankizy.
mba hoe tsangatsangana ty hoe tsy akanakany any collegion zay zareo be tapeko mbola misy an'ireto ankizy be tabe reto nakaviana ray fiainana sarotra dia miezaka foana zany mba hoe misatapitra ny zavatra rehetra mba mitondra ny ankizy mitsangatsangana mba manao zay mampifalady miala voly sady mba hoe miala amin'le asa sy anona dia mba miala voly mba miaraka amin'ny ankizy kely dia mba faly miaraka amin'ny ankizy kely miovaova fa mba tamin'ity safidinay aty tsy mba zaza satria ty mba hoe miova taty fa mba misy biby maro karazana ka efa hoe niova fa tsotra ny talotsony tsy ampy ny tomanana ka izay kely an-tanana no ampifalianany kolonga ho iatran'ny fanazavana tsy betsaka ny tomanana dia izay mahatonga ilay aty raha ny collegion mazay betsaka dia tsy mety efa miomana meloha aloha fa le fisina aloha mitovy hoe tsisy fa miomana meloha dia manao zavatra ohatra hoe izay zavatra takatra iny zany no atao fa tsy manao zavatra tsy takatra zany zay zao fa ny alarobia-mbolo dia niala tany zay tamin'ny 7 maraina dia amin'ilay hoe be olona dia mila tonga aloha zany dia mamonjy plasy dia milalao to miala voly efa nandrahoana maly zany ny sakafo dia maraina fotsiny mandeha maraina dia zay efa nomanina mialohan'ny fotoana hoe efa hoavina nilay didepaka dia efa nanomana somary sarotrarotra aloha tamin'ity taona ity fa nisa taona ny lamilama ihany fa tamin'ity fiainana somary nanahirahirana kely ny hena tsotra ny sady maivana ny lanjam-bola akoatra ireo toerana azo nitsangatsanganana teto Andrenivohitra dia saika hipokolona avokoa ireo toerana nisy fampisehoana teto Andrenivohitra toy ny tetỳ amin'ny Coliseum sy tetỳ amin'ny kianjan'ny Barema Masina. Lafombavao hafa kosa indray tafiditra ao anatin'ny vina lavitrezaka entin'ny filoham-panjakana mikendry ny anafaingana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao Iorombe ny Etsikana tao omaly tao an-toerana nasongadiny tao anatin'ny lateny ny fanomezana lanja ny tantsa ary nambarany fa antenaina hiakatra 720 isanjato ny fidiram-bola ny tantsa zava-dehibe ny fiarovana ny tany malona ny fanararotana tsy ara-dalàna sy ny fanamafisana ny fahaleovantena ny toekarena eny vodiny fanadihadiana eo amin'ny riran-tsary ny Mathieu Princy. Fampiakarana 420 isanjato ny karaman'ny mpiasa-panjakana sy ny fanomezana ny tampi-karama iray alina sy 3 hetsy ariary ny ezaka famahana ny olany delestage ary ny fanohanana ny sehatra ny fampianarana amin'ny alalan'ny famatsiana herinaratra ny université no tsy aivon'ireo nandritra ny dian'ny filohan'ny fanavaozana tao Matsiatra Ambony sy Iorombe ny farany herinandro teo no mafisiny ihany koa ny lanjan'ny firaisan-kina sy ny fihavanana ho antoky ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana. Ampy zay ary tsy anaiky intsonitsika 770 taona lasa zay ny nisy ny tolom-piavotana tamin'ny 770 ary 920 taona amin'ny 920 jiona 920 no niverenan'ny fahaleovantenany Madagasikara kanefa dia mbola mipetraka hatrany ho fantaninany hoe maninona ny difirenena farahidiny hatrany amin'ny fahatrany isika malagasy ary mandra-pahoviana no hiaritra fangiry-firiana sy zioga mavesatra amin'ny andavanandrom-piainany ny akamaroantsika izay mivelona anaty fahasairanana tanteraka maro ireo very fanambola velona very fanantenana ka nitady lalana ny ala teto an-tanindrazana hitady ravinahitra any amin'ny firenen-kafa tsy afaka ny anometsiny azy ireo isika. Nahazo klinika e maternité Baninina i Manakara akao tatao no nametrahana io foto-drafitra samy tentina ray tapitrisa $, natao hanatsarana ny fitsaboana indrindra ho an'ireny sy ny zaza nanolotra vola mitentina 700 tapitrisa ariary natokana hanampiana ireo tokantrano marefo sy ny zarana sakafo ary kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ho an'ny tokantrano miisa 590 koa ny filohan'ny fanavaozana akoatra ny foto-drafitra sa ny fantoka tamin'ny tanora ny afatra napetraky ny filoham-panjakana na polisika tanora tao Iorombe andray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny faritra ny tenany hiala amin'ny fisaratsarahana politika ary hanome lanja ny asa ny firaisan-kina ary ny fandraisana andraikitra. Miezaka zahay manao tsikelikely manampy indrindra ny aty amin'ny faritra Iorombe rafoza ho jerentsika tsikelikely io tsy hampanantena ho eto fa hiezaka zahay hitady vola
hamboarana ny lalantsika io tsikelikely aby ahafahantsika mampiakatra ny vokatra avy amin'ny faritra zay misy atsika. Mitodika aminareo zanaky ny faritra aho hamafiso ny firaisan-tsaina sy firaisapo, ifantoy hatrany ny fampivoarana sy fampandrosoana ty faritra ty mba tsy ho latsa-danja amin'ny faritra hafa ary mba hanana ny toerana mendrika azy. Andao isika fampitantana miaraka ho any amin'ny fanavaozana nyty faritra ty, aoka ny zanaky ny faritra tsy anaiko zarazaraina amin'ny fandranitana ara-politika sy atao fitaovana iarovana tombotsoa manokana. Fantatra fa karatany 500 no nozaraina tao amin'ny distrika ny Iosy, indrindra tao Ankily, izay mikendry ny antoka ny fanarantany ho an'ny mponina sy ampiroborobo ny fampiasam-bola amin'ny fambolena. Vaovao avy any amin'ny faritra izay ihany, tsy mazava ny fisamborana ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra Ambositra ho ny fianakaviany. Tsy nisy taratasy ara-dalàna ho amin'izany raha ny fanamafisana. Ny raratany mirefy 4 hektara nampifanolana ny ben'ny tanàna sy ny diosese no fototry ny olana. Nanambara kosa ny mpitory sy ny tony mpampanolo-lalàna ao an-toerana fa ara-dalàna ny fisamborana ary tsy tokony hisy ny fanavakavana amin'ny fanatanterahana ny lalàna manoloana ny tranga toy izao. Narcisse Karazavy, Mathieu Prince no mitatitra amintsika ny Antsipirim-baovao. Nahiditra ponja vonjomaika tamin'iray oratolakandro teo ny ben'ny tanàna ny komuna Tsarasotra Ambositra atao ireny fiakaran'ny fampanohavana ny maraina teo. Vahoaka maro no tonga tamin'ny fitsarana maratonga voalohany teo Ambositra, nanotrona ny ben'ny tanàna Rajonar Solona Tenaina Tolotso Mikael ary nitaky ny ampitsorana azy. Novana zay hoe inona le niampangana anazy, fa niampangana anazy ino dia niampangana anazy hoe zanakazo. Bisina aloha dia avy eo nambolony zay zareo dia ningotana. Misy vidéo ato le zanakazo mbola reo normal ao atondro fanao mba antany fotsiny tsisy ningotana. Aleo aloha manana porofo le olona ntory hoe tena nanombotra an'ilay zanakazo izy. Manana porofo zay ny tiana io fantatra raha manana porofo reo die ty voanalaina ty nalaina tamin'ny maraina satria sao dia zanakazo manana porofo ve le olona ntory anazy hoe tena sasatsy normal nye zany le nanaovana anazy hoe le porofo normal le olona raha tsy atoky an'le fitsarana tsony zany. Nitokana sy nandany hitondrana ny ben'ny tanàna ny Tsarasotra tany Amponjy ireo olona tonga teto an-toerana nikorotana ny vahoaka noho izany niditra an-tsehatra ireo mpitandro ny filaminana. Talvez tonga de décision. Enomo aloha. Tsy midika zany hoe tonga de midady monsieur le maire fa voatazona. Andaniny nanamafy ny fianakavian'ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy afahankeriny sy nisy fanalambaraka ny fisamborana ny ben'ny tanàna ary tsy nisy taratasy fampisamborana. Nanaiky nanaraka ny ben'ny tanàna saingina raha itosika ny fampidirana azy tanatina fiaran'olon-tsotra izay an'ny mpitory niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana miisa 2 nambaran'izy ireo fa tany natolotry ny ray ben'ny ben'ny tanàna tamin'ny fiangonana tsy nisy taratasy ny fifampivarotana fa omena fotsiny ary tsy tafiditra ao anatin'io tany io ilay lalana. Manao antso amin'ny mpitondra fivavahana sy ny fitondram-panjakana araka izany ireo fianakaviana mba hijerakaiky an'ity raharaha ity. Ianareo tompoko dia milaza fa
any fiangonana le tany nareo tsy manana taratasy tsy manana porofo mazava fa anareo marina le tany izahay tompoko dia manana kadasitra ananana ihany le tany manana porofo koa izahay fa nomena any fiangonana ilay tany fa tsy nisy taratasy fampivarotana tsy sininina ka izay no ijoroanay fa malahelo zany izahay amin'izao zava-misy zao satria miparitaka any amin'ny serasera fa imika dia nanao zavatra tsy ampiheverana natao kanefa raha izany fampandrosoana izany dia tokony nozoany zany satria ben'ny tanàna izy olom-boafity izy tompokoa no ataonareo zavatra ohatran'ireny ka mijoro eto izahay fa raha resaka lalana dia efa najanona izany lalana izany rehefa tsy tiany fiangonana io lalana io tompoko tsy ao anatin'le fiangonana tsy mikasika an'le tanan'ny fiangonana fa lalana ivelan'le faritra misy an'ny fiangonana. Ny 12 febroary 2024 no nametraka fitoriana teo anivon'ny diosezyn'Ambositra avoatondro fa ny 12 martsa 2024 no iakatra fampanoavana ny ben'ny tanàna kanefa tsy tonga ity farany nampahafantarina indray ny tena ny 14 martsa fa iakatra fampanoavana ny 20 martsa saingy mbola tsy tonga hatrany ny ben'ny tanàna maro ireo fandikan-dalàna nisy tao amin'ny distrikan'Ambositra ka rariny raha nandray ny andraiky ny manam-pahefana hoy ny fanazavana avy amin'ny Pitory fantatra fa tany mirefy 4 hektara no nampisy disadisa teo amin'ny rotota andaniny milaza ny fianakavian'ny ben'ny tanàna fa azy ireo ny tany ary ankilany manamafy ny mopera ao an-toerana fa ny ekara io tany io. Tena olana dia zao tsy mba nisy fiarahana akory hoe misy an'izao re mba hatao efa vita zay izy vao tonga tetỳ aminay hiresaka tamin'izay nay vao niresaka tagnaminy tena ny fampiresaka ane fa rehefa ny fampiresaka dia hoe mba aoka re aloha mba zanony moloha io zavatra io aloha ary fa aloha ilamina tsara ty ahitana hoe inona ny tokony hatao vita trongony ary zany le izy dia nivory teto agnay nisy mopera eo amin'ny efa ho 100 eo agnay ny mopera nivory teto Ambositra agnay tamin'ny volana février igny dia handeha hoainy agnay zany niaraka tamin'ny monseigneur ny antony nandehanana tagny dia hoe tena hiresaka agnaminy zay ny antony nandehanana tagny fa nahamboly hazo moa zany fa tena hiresaka agnaminy koa ny antony nandehanana tagny dia lasa tagny aby agnay rehetrarehetra zany lasa tagny aby agnay niaraka monseigneur zay atao hoe monseigneur tena efa mba osaosa hiany igny nandeha tagny noho izy tena tsona izy sa tonga sa fantatra ho ay sa hitany tsaraharahany. Nampafantatra moa ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambositra afa nisy ny trongony tanin'ny dioseze katolika ao Imanitra komuni tsara sotra ary notapahana tamin'izany ny azo kanefa tsy nahazahoana alalana namboleny dioseze azo indray izany kanefa nisy nanongotra trany notoriana ho tomponantoka tamin'izany ny ben'ny tanàna tsara sotra araka ny fanazavana nomeny tony mpampanolalana ao Ambositra. Omaly tolakandro dia nanao tatitra indray moa ny polisy pirenena fa azo ireo mba ben'ny tanàna izay mariatsika eto izany fa efa nikarohana efa nomena fotoana nandritra ny ray volana ekarana tsy amin'ny fitsarana kanefa tsy tonga mihitsy noho izany nomena daty moa ny polisy pirenena hoe miakatra fampanoavana indray zany talata ho avy zao zany hoe ny ampitso 7 aprily 2024 ary nomena toromarika izy ireo hitazana indray zany ny ben'ny tanàna satria efa tsy atokisana intsony izy amin'ny fotoana sy ny fiantsoana izay nomena azy hatramin'izay. Nosamborina tamin'ny alahady 5 aprily 2024 lasa teo araka izany ben'ny tanàna tsara sotra ary niakatra fampanoavana androany raha ny vaovao farany teo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ity ben'ny tanàna ity tao arin'ny appel nataon'ny mpisolivava sy ny fianakaviana ary tao arin'ny ambana ny anao sakana nataon'ny fokon'olony tsara sotra izay tonga teo amin'ny fitsarana andrasana araka izany ny toy ny raraha. Makasika ny fianam-pirenena izay tsy azo ekely ny tsy maty manoto eto amin'ny firenena ho ny firaisamon'ny pirenena androany ranan'io fanambarana manoloana ny fanjavona ny ampahefatry ny teti-bola-panjakana izay natsikafo ny fitsarana momba ny compte faranteo mitaky ny anasaziana amin'ny fomba entitra ireo rehetra tomponantoka tamin'izany izy ireo tsy afy miala ao anatin'izany ny filohampirenena teo aloha ny prime ministre
ary ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ho ny fanamafisana mangataka ny amerenana ny volam-bahoaka sy ny fananam-bahoaka ary ny fanonerana ny fahavoazan'ny fitondram-panjakana ihany koa ny frais samonim-pirenena fanampanazavana eo amin'ny sariny ny aritanjo nampibaribary ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fahombiazan'ny fitantanana andrara-panjakana ary ny fanodikodiana volam-panjakana ho amin'ny tombotsoa an'olombitsy ary indrindra fitantanana tsy mahangarara ny volam-panjakana ny tatitra navoaka ny fitsarana momba ny compte faranteo ho ny frais samonim-pirenena ampahifatry ny teti-bolam-panjakana no nanjavona izany hoe latsaka kely ny 4 miliara ariary araka ny tatitry ny fitsarana momba ny compte tranga izay tsy azo ekena ho izy ireo ka hitakina ny any andiana sy anasazina amin'ny fomba entitra ny rehetra tomponantoka tamin'izany tafitro anatiny eo ny flo am-pirenena sy ny praiministra ary ny ministry ny teti-bola teo aloha amin'ny ankapobeny dia vola mitetina 2,7 lafitrypa no nanjavona tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2025 izany hoe ny ampahefatry ny teti-bolam-panjakana fivadiam-pitokisana goavina no famaritana izany ary tokony ho faizina mifanaraka amin'izany ny tompona andraikitra ambony indrindra voapikasika dia ny filoham-pirenena teo aloha ny praiministra ary ministra ny toe-karena sy ny vola mandritry ny fiam-potoana voakasika ny fitsiriana ankoatro angatany frais samonim-pirenena ihany koa ny rosona amin'ny famerenana ireo volam-bahoaka ny fananam-bahoaka vodikodina teo anelanelany taona 2024 hatramin'ny 2024 raha io tatitra io angatanay ny rosona amin'ny famerenana ireo volam-bahoaka sy fananam-bahoaka ary ny fanorenana ny fahavoazan'ny fitondram-panjakana tsy tokony hanavana izany na eo amin'ny orinasa tsy navita ny asany na ireo mpiray-tsy kombakomba taminy na ireo amin'ireo mpiasa-panjakana nainty natao fitaovana ho amin'izany efa nisy ny tolo-kevitra narosony teo anivon'ny fitsarana momba ny compte anatsarana ny fomba fiasa sy ny fitantanana andrara-panjakana tsy iverena ny tranga mamoetra tahaka izao ary efa nampiseho fahavononany ny anatanteraka izany ny mpitondra ankehitriny ny fanazavana tsy tokony hijana ho teny fetena kabary fotsiny izany fa tokony hiatra araka ny tokony ho izy hoy ny fanamafisana aoko izay le tsy matomanotra satria ndazometsaktsika fanavaozana dia reny cour de compte efa maro dia maro ny ataontsika hoe torohevitra recommandation moa zany zay navoakany cour de compte anatin'ireny rapportny reny zay milaza hoe ireto ny atao raha ohatra ka tsy te hiverina amin'io fomba fanao mamboatra io isika dia aingane araka resaka teo aingane matoto tokoa le izy teraka tokoa la izy fa tsy hoe okabary na hoe recommandation arak'izay mipetraky ny cour de compte fotsy fa tena hotanterahana tokoa mba ialantsika amin'ilay ataontsika hoe mitokodina eo foana isika amin'ilay tsy maty manoto dia mba hovaky amin'izay zay tsy maty manoto zay ka iroso tokotsika fa tsy verina amin'izao situation zao foana tsikaritra ary efa natsikafony teo anivon'ny fisarana momba ny compte ihany koa ny olana no setran'izy ireo toy ny sakatsakana ny fanefenana sy ny tsindry ary tsy fampiny enti-manana tamin'ny fanatontosana ny asa ho ny frais samonim-pirenena miantsony fitondrana izy ireo ametraka amin'ny toerana tokony isy azy ny fitsarana momba ny compte na izany amin'ny fahaleovantena sy ny fafana miasa ankalalana ary teknika sarabola enti-manana arabola tokony mahana ny ampy izy zany anatanterahana amin'izay fa ihany koa ny fanomezana lalana azy hiasa ankalalana zany izay tokony ametrahana azy mitovitovy amin'ireo institution indépendante hafa zany tsy miankina tsony amin'ny resaka ministera sy ny tariny ny andraikiny fa tena zavatra manokana mihitsy iny koa zany isany anankiray tokony hoe mijerevana ny ampiakarana izay lenta ny fahaiza-miatrika sy ny fahaizana fahazona manapa-kevitra izay izay mantsiny leilay mitaky mahatonga atsika hoe tsy miandro baiko izy amin'ny fanatanterahana sy fitsiriana ataony fa dahatonga dia tsy ataterahana fitsiriana amin'izay fantany hoe ato mety misy na fanatokodinana araka ny fahafahany manao zany ny fahatelo ny fahafahana miasa ara-kalalana ara-teknika araka ny hitanantsika tena ito zao tamin'ity gouvernement ity zay tena vao nahazo fahalalana hiasa malalaka amin'ireo atotam-pahalalana momba ny fitantanam-bola mazava tsara ny fitarana momba ny compte izay zavatra izay tokony tsy atao miankina amin'olona na miankina amin'ny fanapaha-kevitr'olona fa tokony institutionnalisena tokony mahana fahafahana miditra amin'izay foana izy
tsy ho an'ny fitsarana momba ny kaonty ihany fa mbola adygoavana hatreny firenena malagasy ankehitriny ny ady amin'ny kolikoly ka tokony anomezana tantsoroka ho an'ireo sampandraramiasa amin'izany ahafahany manao ny asa niaraka ny tokony ho izy sy mipaka amin'ny tena tombontsom-bahoaka tokony apetaka amin'izay mety manana sahatra teo système anticorruption rehetra manatena an'izay tsika satria sy fitondram-patsanganana tonga de gouvernance tsika manana système institutionnel anticorruption anakidimy ray de encore samby film paka de cour de compte CSI zany kanefa mitana kolikoly eto Madagasikara tokony dimy amby folo taona de tsy miozona ary amin'ny farany ambany ery foana zay moa natonga any anantany hoe tsy tokony le asa sy le vokatra ihany no resahana fa tokony mijery ihany koa ny impact am'le zavatra zany tsika mba hita iraisam-pirenena zany fa tena ny tsara kokoa ny zavatra misy eto Madagasikara. Tsy tokony anaiky ny fanaovana kabraraka sy tantely afadrakotra ny fitantanandrara-panjakana ihany koa ny olom-pirenena fa mila manome asina ny maha olom-pirenena ny tsiraray ijoro anara-maso mitoroka ny tsy fanarandalana indrindra andray anjara amin'ny ady amin'ny tsy maty manota mba tsy hiverena ny fomba fiasa mamotika firenena ho ny antso nataon'ny firaisamon'nym-pirenena izay manamafy ny andraikitra saniny anoho ny fanaraha-maso an'olo-kevitra ary anentana amin'ny fiadiana amin'ireo fanindry-be ny firenena. Niteraka fanoan-kevitra maro ny filazana nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany Fianaratsoa fa mbola tsy afaka irsona ny fifidianana lehibe Bokotany fa ho tendrena aloha. Ho an'ny antoko fivoy dia efa nitsakitsahana ny vahoaka eny fotony ity fanapahan-kevitra ity. Izao zava-misy izao kosa no ilana ny fikoanandoha amaritana ny tondro zotra tetezamita ho ny tanora avy ao amin'ny GNZ. Germaine Omejanary, Taiziniana. Olana efa nitranga teto ny fanendrena Sefokotany saingy ankehitrindry mbola zao ihany no eroson'ny fanjakana. Tsy mitaky vola be ary hatramin'izay tsy mbola nisy niniditra tamin'ny resaka fifidiana Sefokotany teto Madagasikara hoy ny faneho-kevitra. Mahagaga arak'izany ny filazan'ny filohan'ny fanavaozana tany Fianarantsoa fa ho tendrena ny lehibe Bokotany fa mbola tsy afaka irosona ny fifidianana azy ireo hoy ihany ny fanazavana. Mampambetra-panontaniana raha izao fanapahan-kevitry ny fanjakana izao no atao hoe fanavaozana hoy ny solombavam-bahoaka raha Gerson Antoine. Isan'ireo fitakinana tao manko ny fifidianana ametrahana izay ho filoha Bokotany hoy hatrany ny fanamafisana. Mila solotena tena mahasolo tena ny olona eny vodiny eny ary mila ataontsika hoe pitarika tena mahatarika aleken'ny vahoaka ny olona eny vodiny eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io dia indro mbola ho averinareo ihany zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fandovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo satria tsy misy mijery tsony ny olona eny fotony eny fa zary atao hotendrena indray le Sefokotany nefany isan'ny tolomantsika isan'ny toloman'ny olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana zany fifidianana Sefokotany zany. Tsy andaniana vola be ny fanatanterana fifidiana Sefokotany ary tsy atahorana ny siny alabato izany satria samy manara-maso izany ny ponina ao amin'ilay Fokotany hoy kosa Herzo tanora avy amin'ny GNZ. Ny endrin-javatra tahaka izao no nitakina ny fametrahana ny préconcertation andrafetana ny tondro zota tetezamita izay vao nifonandoha-pirenena. Manina fa fifidiana Sefokotany mety tsy andany vola be satria mety omena budget kely fotsiny eo Fokotany dia mifandamina. Misy fivoriam-pokon'olona atsona ny olona rehetra miaraka amin'ilay komite dia atao le fifidianana satria sarotra ny angalaram-bato eny amin'ny Fokotany satria eo daholo ny fokon'olona mahita hoe ty olona ty no voafidanay. Le olona voafidy amin'izay no alefa makany amin'ny préfecture dia nomena aloha mba ahafahana mitazona an'ilay rafitra. Mora kely mikarakara an'izay ary mety tsy mandany vola be ary tsy ilana ny senia akory fa hoe vita le fifidianana manaiky ny fokon'olona hoe io ny olona voafidy an'zareo Sefokotany alefa ny amin'ny chef district dia nomena dia zay rafitra zay no nilana le préconcertation averiko foana. Préconcertation aloha mametraka ny rafitra tetezamita zay vao miditra ny concertation nationale pour la refondation ahafahana mandinika ny lalàna sy ny lalàna-panorenana. Raha ny lalàna teo aloha dia mifidy anarana olona telo amin'ny alalan'ny fivoriam-pokon'olona ny fokon'olona ao anivon'ny Fokotany iray azahoana mifidy ho lehibe Bokotany. Anaran'olona telo izay voafidin'ny fokon'olona no alefa any amin'ny lehiben'ny district ka iray amin'ireo no tendrena. Efa niteraka resabe ny nataon'ny préfet Antananarivo teo aloha ny generaly Ravelonarivo Angelo fa tsy hanao fifidianana Sefokotany. Ankehitriny anefa
miverina amin'ny lalakizorany fitondrana teo aloha ny fitondrana fanavozana ka andrasana ny toyny. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay isan'ny olona goavana ka natonga fitokonana tety sy teroa ny tsy fifampitokisana teo amin'ny mpitondra teo aloha sy ny vahoaka. Anjaran'izao fitondrana fanavozana izao no mamezina izany fifampitokisana izany ary andraikitra lehibe mitaky asa fa tsy resahana fotsiny hoy ny mpanao politika mitaky mangarara ny fitantanana ary tena mahitsy ny fitondrana ka tena fanavozana dia mitondra fanazavana sy mamaly ny fanontaniam-bahoaka manoloana ny aiainy hoy ny filohan'ny antoko vahoaka miray na ny antoko vami. Tsy tokony mpanao politika na ny vahoaka no itaky fa andraikitry ny fitondram-panjakana no milaza ny marina mba hialany tsy fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra amin'izao fotoana. Inona marina ny toerana misy any Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny fanontaniana. Raha fitondrana teteza mita dia mila petraka mazava ny sata izorana. Na ny tety andro aza manko efa tara 3 volana ny fitondrana. Tsy mahagaga raha mipetraka ny aiainy maro fa misy fikasana politika avolenta ataon'izao fitondrana izao ka tsy samy tsotra ny marina amin'ny vahoaka ireo mpitondra fa ao anatin'ny fitondrana teteza mita ny firenena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Zavatra hita aloha amin'izao fotoana izao dia matahotra fadiran'ovana ifanjakana eo iteny marina amin'ny vahoaka. Tsy hiteny marina izy satria raha tena fijery tombanana ambony ambany avy avanana io fitondram-panjakana iny ka tetitetika ny rotsaka tetitetika ny rotsaka hofidiana ho filoham-pirenena io rangahy io ka raha vao miteny fotsiny izy hoe ity fitondrana tia dia fitondrana transition dia tsy afaka mirotsaka izy. Zao fotoana izao izy akamany daholo na ny ACC na ny CENI na ninona namany daholo olona akaiky azy daholo reo azo mibaikona daholo rehetrarehetra. Za aloha za personnellement tsy raha tsisy raha raiky zay famantaranandro na 130 millions de dollars any na 10 millions de dollars na vatin'olona na inona tsisy raha raiky zany fa ny fantatro fotsiny tokony tsotra io fanjakana io hoe fanjakana transition ity hoentitsika ity. Ankoatr'izay mbola maro ireo raharaha tokony nanokafana fanadiadiana tamin'ireny tola ireny kanefa nangina tsy rentsony ny toyny. Ohatra amin'izany hoy ny fanazavana ny fihetsika feno abibina nataon'ireo mpitandro filaminana sasany nandritra ny tolony. Aim-bahoaka no voakasika ka tokony aseho mazava ny mangarahara momba ireny raha ny fanamafisana. Taritaritana ohatran'ny lika sanatria mialatsiny an'ilay fitenena ka tena marina mihitsy zany ohatry ny lika mihitsy ny taritan'ilay gendarme n'le boekely tao anatin'ny tolona rehefa avy eo na tsy potran'ny voatrafatana lika mihitsy dia reny ve dia tsy ho fantatra hoe izy le tolona reto ho tsy samborina valo manarakaraka zany naninona ny tonga dia nalefa aingana affecté ilay mpitarika an'ilay lay gendarme mpitarika an'ilay toerana tapitapika eo fa maninona tsy natao ny ankety avereny rangany ankety atao mazava tsara satria hitadiavy vahoaka mangarahara ary vahoaka mitaky mangarahara inge aza miandro vahoaka tesitra fa fanaranina pango ara mandroatra ary rehefa mangotraka io tsy zakany olona. Vanim-potoana mitaky famerenana ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka entina sy ny mpitondra no lalovany Madagasikara izao ary izany no isan'ny nahatonga ny fihetsiketsehana teto satria nanjaka loatra ny ampimamba sy ny fitiavantena n'ireo mpitondra teo aloha. Tsy tokony ho anarana fotsiny hoe fitondrana fanavozana fa tokony porofoina amin'ny alalan'ny asa tao izany hoy ny fanamafisana. Mila fotoana ny fanovana lalina ny rafitra tiana tanterana eto amin'ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko HVM. Efa misy ny tety andro napetraky ny fanjakana amin'ny fanarenana ny firenena ka ny fanaramaso izany no tokony ataon'ny malagasy tsirairay hoy ny fanazavany. Ankoatra izay naneho ny heviny mikasika ny famakian'ny vahoaka amin'ny famanana ny olana ara-tsosialy sy ny firosoana amin'ny fanovana aingana izay fototry ny tolona teto amin'ny firenena Irivo Rakotovao ateo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Mejanary sary serindratsary ny Taiziny. Mafy ny zavatra ny anan'ny malagasy tao anatin'ny fitotoana farany teo no porofo ny tatitry ny fitsarana momba ny compte na ny cour des comptes ny alatra bevava nataon'ireo nampindramina fahefana mampivaraontsana ny mandre ireny tatitra ireny koa tsy mahagaga ny fitakina iazakazahana amin'ny fifanarahana natao teny Ankanja
hoy ny Flot national ny Antokoasy VM Marivo Rakotovao. Tokony andinika tsara ihany keo anefa ny rehetra fa tsy misy fahagagana rehefa mitondra fanjakana ary rehefa hita ny fiezahany mpitondra amin'ny fiahina ny resaka sosialy hatreto. Ny zavatra tokony amafisin'ny malagasy dia ny fanarahana antetiandro irosona amin'ny fototra anarenana ny firenena ahatongavana any amin'ny repoblika fahadimy ho iatrany ny fanamafisana. Na mijery fotsiny tsika reny zavatra navoaka ny Cour des comptes reny sy olona avy any ivelany nanao an'ireny vola tanatiny. Misy fanadiovana lehibe be zany na ny fomba fitantanana ny olona mpitantana be ny tokony hovaina. Eo ihany koa fakan-kevitra izay tokony ho atao anatin'izay etaetan'ny olona hoe mba arak'izay tratra makany amin'ny fotony ihany ny fakan-kevitra ka tsy vita moramora zany. Eo anilan'izay misy ny resaka fampandrosoana, misy maika be tsy andro ny olona tsony pika ny jiro ny matahotra izy so dia miakatra be daholo ny vidinetana sisisa. Tsika nefa zao mahita kosa fa mba afaka ihany mifeha ny vidinetana eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana fa tsy araky ny ahina. Misy zavatra mandeha aingana zany io ilaina valiteny aingana, misy zavatra fantatra fa na ho tapitra ary io rotaona io tsy mbolo tanteraka io fa le tondrozotra sy ny tanjona ara-potoana izay napetraka no ifampijerevana zany hoe vita ve raha milaza tsika hoe ny mbolana dia zao laza ny fitondram-panjakana afaka hiritoana dia zao afaka rotoana dia zao ny ataontsika eo no mila tatitra mila fanazavana ny fitondram-panjakana mba anadio ny sain'olona anazava ny sain'olona. Eo anilan'izay ngeza be le lazay koa le fanadiovana ny système satria tonga amin'ny resaka eo zao hoe mampivarontsana mihitsy mihaino an'ireny raport'ny Cour des comptes reny dia mila ezaka lehibe zany amin'ny fanadiovana ny tokony fomba fitantanana amin'izao fotoana izao. Ka za zany tsy anisan'le olona hoe vao misy zavatra miilana kely dia aiza lefa aiza ve nitolona tena kenja sy ny sisa tsy misy mazio fa rafitra efa miloha teto amintsika no tsy maintsy arenina ary misy tanjona izay efa napetraka anatin'ity rotaona ity tsy ho vitantsika daholo io. Misy zavatra ne raha petraka zao afaka 5 taona 1 taona vao misy ihany raha vao tsy manana fahasahinan'izany dia lasa manao an'le petatoko. Etsankilana anefa dia nametra-panontaniana ity mpanao politika ity raha tena fotoana anatanterahana fanovana ny vola izao vaninandro andalovan'ny firenena izao. Mitaky fanazavana teknika avy amin'ny teknisiany ny momba io famerana ny vola ho arivo farany ambony io hoy ny fanazavany. Misy ny teoria za tena ozy rehefa samy mihaino reo avanam-pianarana ireo dia mety azo toanana foana lefitra fa tena mihiny ve reo olonareo fa voafe amin'izany sy prix fixen'ny fanjakana daholo ny vidinety amin'ity firenena ity fa manina anatin'ny fotoana sarotra izay ny olona no apetraka ho fanontaniana lehibe eto amin'ny firenena izany amin'izao fotoana izao. Any zany mila fanazava-kevitra betsaka satria manakorotana ny olona mafy aminao raha ohatra mpikaraha mandavanandro ianao mpiasa mpanjakana ianao dia zaraina 5 ny karamanao dia ianao ve dia mino fa le vitikatsakany ambanivohitry Arivomamy dia ho zaraina 5 kio. Izy any ametra an'izany ny banque centrale sa ministre finansany dia anao décret milaza fa zaraina 5 daholo ny vidinety eto Madagasikara. Afa-tsy ireo zavatra ohatrany hoe pétrole angaka fanjakana mametraka amin'ny prix dia toan'izao ny pétrole ka eo tsika tsy tokony eritreritra kely fa lasa mifanalavitra be zany ilay olona manam-pahaizana eto amin'ny firenena izay misy teoria io fa inona ny zava-misy eto amintsika ka sao dia hiverina indray amin'izao fotoana izao ampy zany ireny tokony misy fanazava-kevitra ny fitondrana. Mijanona ho fanamby lehibe ho an'ny firenena ny fanarenana sy ny fanavaozana ka mitaky fahamatorana sy firaisankilan'ny malagasy rehetra. Eo anatrehan'izany miandry valiny mazava sy mangarahara hatrany ny vahoaka indrindra amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe mikasika ny ho avin'ny firenena ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Makasika ny fiainam-pirenena izay niteraka fanehoan-kevitra maro samihafa ny fitakiana sesilandy ataon'ireo mpisehatra politika sy ny vondron'olona ny amin'ny tokony andravana ireo androm-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Tsy misy olona anao trano ka ny tafo no ambarina mialohan'ny fotoana hoy ny filohan'ny CENI tokony aingy amin'ny alalam-panorenana ny fandrafetan'izay ho androm-panjakana ary ny fanapahan-kevitra mandritra ny fikoanandoham-pirenena no amaritana na oravana na tsy ireo androm-panjakana hoy ny fanamafisana. Jean-Tsarny Taiziny. Fototra ifaran'izao fitorana fanavaozana izao ny lalam-pandrenana. Mazava ny fanapanana voaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ka raha mbola te hijanona ao anatin'ny rafitra manara-dalàna ny firenena
dia sarotra ny irosona amin'ny fandravana androm-panjakana araka ny fitakiana ataona tokon'olona na vondron'olona hoy ny filohan'ny voamiera maleo tena amin'ny sanana ny fifidianana rana ny heviny tsy ny jeune zay da irery no miventy io fomba fijery io fa misy ihany koa ampahana antoko politika ho ihany ny filohan'ny seni androany ny fikonan-doam-pirenena ihany anefa no afaka amaritra ny tokony ho lalakizora ny Madagasikara hoy ny fanazavana ka raha ny didy fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay mametraka ny fitondrana fanavaozana ankehitriny dia milaza fa mandra-pahatongatsika any amin'ny fikonan-doam-pirenena zay anapahany vahoaka malagasy iray manontolo zay masy mandidy sy tompony fahefana feno eto amin'ity tany sy fanjakana ity zay tena tia ny itondrana ny firenena dia manohy ny asa ny androm-panjakana sy ny rafitra apetraky ny lalam-panorenana misy ankehitriny noho izany ratsorina ary araka ny fanambarany ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara ihany koa dia tsy misy androm-panjakana na rafitra araka ny lalam-panorenana azo ravaina eto na ny filoham-pirenena dia tsy afaka mandrava an'ireo androm-panjakana miorina sy misy araka ny lalam-panorenan'ireo na ireo androm-panjakana ireo ihany koa dia tsy afaka manongana ny filohan'ny fanavaozana zay napetraky ny fitsarana avo momba lalam-panorenana andimby-toerana ny filoham-pirenena teo aloha zay nandao ny toerana sy ny asa iandreketany noho izany dia raha fanjakana tandalantsika raha mbola hevitsika fa anaja zay voalaza ny lalam-panorenana ary anaja izay voalaza ny fitsarana avy momba lalam-panorenana zay fahefana nametraka ny filohan'ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara dia tsy tokony mbola hoeritreretina aloha ny andravana ny androm-panjakana sy ny rafitra misy ankehitriny mialohan'ny fahavitany fikonan-doam-pirenena tsy tokony isy fanapahan-kevitra ahasolo ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny fikonan-doam-pirenena izay ihany afaka anapaka na mbola apetraka ny seni ny HCC ny anteny miera-pirenena sy ireo androm-panjakana sasany hafa ao anatin'izany fikonan-doam-pirenena izany ihany koa no ametrahana lalam-panorenana mifanaraka amin'ireo fitakiana averiko foana ilay ambarako isan'andro no hoe tsy misy ampahambahoaka na tokon'olona afaka hisavika ny fahefan'ny vahoaka ka anapa-kevitra fa tokony izao ny itondrana firenena na izao noho izany dia ny vahoaka ihany ny tompony fahefana feno ka tokony samy iandry ny fanapahan-kevitry ny vahoakantsika ahoana ny ahafantarana ny tena fanapahan-kevitra sy ny safidiny vahoaka miainga avy amin'ny fikonan-doam-pirenena dia izay tapaka eo amin'izay fikonan-doam-pirenena zay no avadika ho lalàna ary ho lanina amin'ny alalan'ny fitsapan-kevim-bahoaka dia izay tapaka sy safidiny vahoaka zay no ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny safidiny vahoaka moa zany no milaza fa tsy asiana tsony ny seni ravana ny fitsarana momba lalam-panorenana na ravana ny anteny miera-pirenena zay ny safidym-bahoaka dia tsy maintsy manaraka an'izay ny mpitondra amin'ny fanjakana tan-dalàna raha ohatra ka manapa-kevitra ny vahoaka fa andao aloha andalo fitondrana tetezamita dia mandalo fitondrana tetezamita satria ny fanapahan-kevitry ny vahoaka no tsy maintsy ampiarahana eto amin'ny tany sy ny fanjakana raha ny fantatra mboho dia tapitra omaly ny 25 izay nomeny GNZ ny takina ny andravana ny androm-panjakana indrindra fa ny anteny miera-pirenena atreto mbola tsy misy fanapahan-kevitry ny fanjakana anatanteraka io fitakina io andrasana ny toyny Mijany eo amin'izay vaovao izay sy manaraka ny dingana apetraky ny lalàna ny seni amin'ny fanatanterana ny asany amin'izao fotoana izao ny filohan'ny seni androany ankoatra ny fandrafetana ny birao maritry ny seni dia miomana amin'ny fikonan-doha mialoha ny fotoana na ny dinika santatra ihany koa izy ireo avoaka mandritra izany tena olana akamatonga ny tsy fatokisan'olona ny seni intsony amin'izao fotoana izao ho iatra ny filohany eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny zava-dehibe tsy azo iodivirana ankoatra ny fanovana ny lalam-pandrenana ny fametrahana lalam-pifidianana na code électoral atramina azahoana ny falevantena manko dia tsy nanana izany code électoral izany i Madagasikara hoy ny filohan'ny seni atramin'izay raha ny fanazavana dia ireo lalàna sy didim-panjakana ary didim-pitondrana ampolony no narafitra ho lalam-pifidianana fantatra ihany koa fa avoaka mandritra ny fikonan-doam-pirenena ihany koa ny marina rehetra momba ireo fanontaniana tsy aza ho valiny amin'ireo mpanao tsindry amin'ny seni
avy aiza ihany koa ny angany alabato ino no antony tsy ahafahany seny mijoro tamin'ny asany tamin'ireo fifidianana ny fanesy ho iatrany ny fanazavana fotoana ny mangarary izao ka tsy tokony isy afenina intsony mba iomanandrehetra amin'ny vaolana ho ihany ny filohan'ny seny dia ny fandiniana ny fehezan-dalam-pifidianana izay hitondrantsika ny fifidianana rehetra atao eto Madagasikara zany hoe io le antsoina hoe code électoral tsy mbola nanana n'izany code électoral zany Madagasikara atraminy nahaleovany tena atram'izay dia lalàna sy didim-panjakana ary didim-pitondrana efa ao amam-polony no hitondrantsika ny fifidianana fa tsy misy fehezan-dalàna tokana ohatran'ny any amin'ny firenena hafa io le antsoina hoe code électoral na ohatran'ny hoe code des impôts code des douanes boky be ray no mifehy tsisy afaka manovana iny imbetsaka toy ny zava-misy eto Madagasikara ezahana ny afahana mahazo an'izay ka raha iresaka fifidianana antsika iverina angamba fa mba manana ny traikefa sy mahafantatra ny tena zavatra ny ainana tato marina sy ny zava-misy teto amin'ity senity marina tamin'ireo fifidianana maro ny fanesy ny tompony ndraiky teto anivon'ny seny ka andray anjara ny conférence nationale zay ary isy ny ataontsika hoe ny filazanjaro azy moa dia hoe pré-conférence nationale pré-dialogue zany hoe fikaonando fiomanana mialoha mba ahafahanay manazava amin'ny mpisehatra ny fifidianana rehetra hoe inona marina ny tena zavatra niaina nyity senity hatramin'ny nanorenana azy iza ny tena mpanao tsindry tato amin'ity senity tato aiza ny tena nisy an'ireo alabato teto anivy ny fifidianana teto Madagasikara hatramin'izay raha misy ny tena mahafantatra an'izany indrindra dia ngamba ny tompona andraikitra teto anivon'ity senity anjara ny tompona andraikitra teto anivon'ity senity mizara n'izany zava-misy zany fotoanany zao mangarahary zao tokony zaraina ny zavatra tena nisy marina teto mba ahafahan'ireo ho mpandray anjara amin'izany dialogue national zany tena mahafantatra hoe zay marina ke ny tena zava-nisy dia mba ahafahan'ny rehetra miomana tsara amin'ny vahaolana hoentina any amin'ny dialogue national miomana amin'ny fanavozana tanteraka na refond total ho an'ny lisy mpifidianana ny seny amin'izao fotoana izao tsy ampiasaina intsony arak'izany ny lisitra teo aloha izay na be resaka fa fanamboarana lisy mpifidianana vaovao no atao ary isy dingana maro atao amin'ny fanatanterahana izany mba isiny ny mangarahary ankoatra ny petadrindrina ho an'ny lisitra isaky ny fokontany raha tomoa ka tsy isy intsony ny seny aorin'ny fikonan-doam-pirenena dia efa manana lisitra madio sy vita lamina isika ho iatrany ny fanazavana raha ny makasika ny fandrafetana ireo mpikamba ny bromaharitra ny seny indray dia fantatra fa ny solotena avy amin'ny mpanao gazety sisa no andrasana mifandraiky amin'izay misa enina ireo kandida nandefa taratasy firotsaham-pifidiana teo anivon'ny CTOJM na fen'ny fepetra ka afaka mifanina amin'ny fifidianana izay hosolotena ny mpanao gazety eo anivon'ny voamieram-pirenena mahalotena misana ny fifidianana na ny seny raha ny fampahafantarana nataony komity mpikarakara ny fifidianana androany ataony zoma izao ny fifidianana amin'ny alalan'ny someso aka manana roa andro ireo mpifaninana anao fampelezan-kevitra amin'ny alalan'ny horonan-tsary fanadady misafrito ireo kandida nandefa taratasy firotsaham-pifidiana teo anivon'ny CTOJM ho solotena ny lavitry ny mpanao gazety eo amin'ny seny saingy tsy nahafeny fepetra ny iray ka tsy afaka mifaninana amin'izany raha ny fampahafantarana nataony komity mpikarakara ny fifidianana izay tafajorony araka misy lasa teo izay vondronana ireo solotena ny fikambanany mpanao gazety ara-dalàna misy 20 larana voalohany atrika ny fifidianana ny Marc Antoine larana faharoa Irakoto Antra fahatelo Rabekizana Félix faefatra Ramiliantary Tsotojo fahadimy Rakotonirina Girard fahenina Randrianindrina Zoelson ka ny ray tamin'izy ireo dia voatery no lavina no ny tsy fahafenony ireo antota taratasy izay notakina taminy ny enina amin'izy ireo kosa no voaray somatsara ary hiatrika ny fifaninanana sy ny fifidianana amin'ny zoma 10 avril manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 2 ora folakandro ireto avy ireo candidat mandritra izany fifidianana izany izay miisa enina ary manaraka ireto filaharany reto mihitsy ny laharan'izy ireo mandritra izany numéro 1 dia i Marc Antoine numéro 2 Rakoto Antra numéro 3 Rabekizana Félix numéro 4 Ramiliantary Tsotojo
numéro 5 Rakotonirina Gérard, numéro 6 Randrianindrina Joelson. Ny collège électoral misy 12 no anatontosany fifidianana izay hosolotena no lavitry ny mpanao gazety eo amin'ny seni lasa 150 anefa no anatanteraka izany no ny iray amin'ireo mpifidy vaventy kandida ho mpilatsaka hovidiana. Hita ao anatin'izany filoha no lavitry ny mpanao gazety teo aloha mbola velonaina ny mpikambana ao amin'ny CTOJM ny mpandrindra isampartany sy isamparitra. Raha ny tokony ho izy dia miisa 20 ireo mpifidy mandritra io fifidianana io. Kanefa no ny iray amin'ireo mpifidy ireo izay isan'ny candidat dia lasa 20 izy ireo no andray anjara amin'izany. Ny fizotrin'ny fifidianana dia ahitana solotena efatra avy amin'ny filohan'ny holavitry ny mpanao gazety teo aloha, 7 avy amin'ny mpikambana ao amin'ny CTOJM nasionaly, ny 9 mpandrindra isampartany ary ny 4 amin'izy ireo dia mpandrindra isamparitra. Manana 2 andro ny kandidat tsiraray anao fampelezan-kevitra manomboka rampitso alarobia amin'ny alakamisy ariva mialoha ny anatanterana ny fifidianana ny zoma izao. Fifidianana izay atao amin'ny alalan'ny someso amin'ny alalan'ny tadroby izay ny zoma izao mandritra ny fifidianana voivoaka amin'ny fomba ofisialy. Amin'ny alalan'ny SMS no anaovana ny fifidianana. Fifidianana manokana amin'ny laharana manokana izay mandritra ny fifidianana vao ampahafantarina io laharan-taroby manokana anaovana ny fifidianana io ka tsy misy afaka mahafantatra mialoha izany na ny candidat na ireo mpifidy. Ireo rehetra any amin'ny faritra dia amin'ny alalan'ny SMS no anaovana ny fifidianana. Ireo eto Antananarivo ihany kosa no SMS daholo ihany zany ny eto Antananarivo. Raha ny fantatra manana hatramin'ny 30 aprily izao ny holavitry ny mpanao gazety anolotra eo anaran'io eny amin'ny seni. Lafomba vao hafa tanteraka kosa indray no tendrenao sekretera jeneraly vaovaony Vomera ny ranomasimbe indiana i Dr Ibrahim Norbert Richard araka ny fanapahan-kevitry ny felan-kevitry ny ministra ny COI natao androany 7 aprily 2022 ary nakatoavy ny ireo firenena mpikambana rehetra izany. Kandida natolotry Madagasikara ny tena ny ary ny heverina ho manana traikefa sy fahaiza-manao ambony indrindra eo amin'ny sehatry ny fiara-miasa iraisam-pirenena. Manana traikefa 7 taona eo amin'ny sehatry ny diplomasia Dr Richard Ibrahim ary antenaina namafy ny firaisan-kina, ny fitoniana ary ny fampandrosoana maritra eo anivon'ny COI sy ny fitariana. Pejy ny fahasalamana kosa indray ambany tany fanaovam-baksiny Mpox eto Madagasikara ho inambara ny solotena ny OMS eto Madagasikara androany nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana. Raha tsy mahatratra ny tany fanaovam-baksiny andrasana nefa ny firenena dia mety ena ny famatsiana vaksiny ka manano sarotra ny fifehezana ny valanaretina ho ny fanamafisana ankilany. Manamafy ny firaisan-kina tokony hanana ny rehetra ny ministra tompona andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana mambahoaka no mariana tamin'ny alalany etsika fampitrana fahasalamana maimaim-pona ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana androany teny Mamasina. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Niartanjo. Mitaky fanamafisana ny paikady amin'ny fampitrana ny vaksiny Mpox ny OMS amin'ny alalany fanentanana akaiky ny vahoaka sy ny fanomezana laram-pameana ireo vondrona marefo. Hatramin'izao mantsy latsaky ny iray alina no navita vaksiny miady amin'ny Mpox tao anatin'ny iray volana raha efatra alina sy raha etsy ireo olona kendre no voaro. Mbola latsaky ny 100 amin'ireo olona 503 faritra mifanerasera tamin'ny lavoan'ny Mpox no nahazo-tsindrona ho nambara ny solotena ny OMS eto Madagasikara androany. Tsy ny tsy fampi ny vaksiny olana lehibe fa ny tsy fampi ny fandraisana anjara ny mponina sy ny fanentanana. Nous avons reçu des vaccins, mais la vaccination reste encore faible. Nous avons reçu des doses pouvant nous permettre de vacciner à peu près 140 000 personnes. Mais nous sommes encore à moins de 10 000 personnes qui sont vaccinées. Et l'utilisation de ces doses nous permettra d'avoir encore des doses supplémentaires. Nous sommes déjà à 1 mois du jour où on a lancé la campagne de vaccination et nous espérons que d'ici les mois qui viennent, on pourra utiliser le plus rapidement les doses qui sont disponibles pour nous.
Et surtout, se focaliser sur les personnes contacts. Les agents de santé, mais j'insiste sur les personnes contacts. Les personnes contacts, nous avons déjà identifié une affaire de 3000, à peu près 3500, mais moins de 100 personnes ont été vaccinées. Et nous les connaissons. Pourquoi ne pas aller identifier, vacciner ces personnes contacts? na dia ampiatrana ny valana retina aza nitahiry te mbola miadana ny firotsahan'ny olona atao vaksiny indrindra ireo sokajy tokony olona raha-mpamehana ho ny fanazavana tsy mehona amin'ny fotsiny ministera fa miroso amin'ny fanaovana vaksiny ny olona rehetra ho ny fanazavana tany am-boalohany ny ferana le karazan'olona mahazo azy betsaka ireo olona te hanao fa tsy nahazo satria efa napetraka hoe alao aloha le vulnérable anao atao fa zao efa atao hoe niroso am'izay dia iroso am'izay tsika ao anatin'ny olona rehetrarehetra zany am'izao iroso fa amin'ity herinandro farany ho avoaka aminareo amin'ny herinandro hoe firy fa mino fa ho lasa lavitra am'izay ny sifra orinan'izay satria efa misy mipaikady izay arahan'ny ministera ny fahasalamana amin'izany amin'izao fotoana ankilany manamafy ny firaisan-kena tokony ananana ny rehetra ny ministra tompona andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka koa amin'izao fotoana izao antsoavo no ataotsika andao iray ina ao anatin'ny fijery one health na fahasalamana tokana iray ina amin'ny fiarovana ny fahasalamantsika iray ina amin'ny fanohanana ny siansa iray ina ho amin'ny hoavy tsaratsara kokoa ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny hoavy nanamarika ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana i madagasikara androany tamin'ny alalan'ireo hetsika maro samihafa afaka nosotrahany rehetra mamaim-pona toy ny fizampahsalamana miaraka amin'ny fanafody ny fitiliana fanaovana vaksiny sy ny sisa ny fanotofana izany ialana amin'ny volabe mivoaka amin'ny tokantrano sy tsy maintsy andehanana any amin'ny mpitsabo ho ny fanehoan-kevitra samihafa tsara ihany aloha mijery le fahasalamana satria za tsy hoe tsy salama fa misy tension ohatra dia zay mba andehanako aty zany hoe mba ho jerena fahasalamana ny ankabeazan'ny malagasy moa zany zao dia tena hoe mila an'izay fisitrahana fahasalamana izay daholo dia androany le andro iraisem-pirenena ho an'ny fahasalamana dia mba manararoatra dia makaty daholo dia ho salama ny hoe tsisy vola aloha dia nanatona taty zay tsara aloha le izy satria fitsaboana maimai-pondry afaka mitsabo tena satria tsy vita be loatra le vola aloha be da be mihitsy le vola nisy vidina solomaso koa tena tsy zaka ato maimai-pona dia lasa nandeha satria mandeha dokotera re anao efa 100 000 ny consultation anao dia aleo mamilahatra e tena satria ato maimai-pona tsy mijanona treo fa fanamby ny anaparitany izany amin'ny alalan'ireo hetsika samihafa any amin'ny faritra ho ny fanazavana ary misy ny soin de proximité na fitsaboana mitety andreny toerana indrindrandrindra renylay avina lalova cyclone reny reny toerana zay tena mafana amina valana retindreny zany dia misy ihany ny hetsika atao ohatr'izao zay asindray andro fotsiny fa mety maharitra herinandro atapabolana arakaraka ny trangan-javatra zay hita eo anivon'ilay fiarahamonina anankiray andao irahina ho an'ny fahasalamana manoloana ny siansa io moa no loha hevitra nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana tamin'ity taona ity fa vao ny kolotsaina afaka jerenao amin'ny Canal Plus ny fandarana natokana ho an'ny ankizy ao amin'ny TV5 Monde izay vokariny TV5 Monde ao amin'ny bouquet Canal Plus Madagasikara raha ny fampahafantarana izy ireo izay mikendry ny anome fandarana manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora aty amin'ny ranomasimbe indiana ankoatra ny fialamboly anabe sy ampianatra kolotsaina maro ihany koa izany azo heverina ary avaka ny vokatra anoho ny fisian'ny fiaramiasa amin'ny mpamokatra malagasy amin'ny fampidirana ny teny malagasy amin'ireo fandarana tolotry ny TV5 Monde fanampanazavana miara-miasa ny Canal Plus sy ny TV5 Monde amin'ny fanomezana fandarana manokana ho an'ny ankizy sy ny tanora efa taona hatry amin'ny 14 taona aty amin'ny ranomasimbe indiana ampiroborobo izany ny fidiran'ny TV5 Monde ao anatin'ny bouquet Canal Plus nanomboka ny 10 martsa lasa teo ivotra ao anatin'izany fandarana natokana ho an'ny ankizy toy ny sary miaina andiany tantara ary fandarana fanabeazana samihafa
izy ny fiaramiasa ny TV5 Monde amin'ny mpamokatra malagasy manodidina ny 20 ka mety isy fandaharana any ivelany avadika amin'ny teny malagasy na hofikarina eto Madagasikara mihitsy. On est content d'apporter à la jeunesse quelque chose qu'elle attend depuis longtemps. Aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, 50% de la population a moins de 20 ans. Je n'ai pas les chiffres de ceux qui ont moins de 15 ans, mais on peut imaginer que c'est pareil. Donc ça sera à peu près 25% de la population à moins de 25 ans. Et aujourd'hui, quand on est sur cette tranche de population, bon, on peut se dire que la francophonie n'est pas encore arrivée à leur stade, mais il faut leur donner de divertissement. Et donc TV5, les légumes, on parlait de la série qu'a produit Louisette, vont apporter à la jeunesse du divertissement en langue locale. Et on est très heureux également, je pense que d'ici quelques semaines, là elle n'est pas là, qui est notre directrice de la chaîne de Vegas, mais on va pouvoir faire pour cet été, alors je dis cet été, juillet-août, on n'a pas l'été ici, c'est l'hiver, pour cet hiver juillet-août, on aura pour la première fois des dessins animés en langue malgache qu'on aura traduit ici. Donc on est assez fiers de cet apport à la culture malgache, tout en portant la partie francophonie. J'oublie pas, on est à l'Institut français, donc il ne faut pas oublier qu'on va toujours chercher ces deux pans d'activité sur la partie divertissement ou information. Tolotra vaovao maimaim-poana ho any ankizy aty amin'ny ranomasimbe indiana no atolotra izay mikendry ny anamafy ny fanabeazana sy fampianarana ny zaza sy ny ankizy indrindra ny fampiroboroboana ny fianarana teny vahiny sy ny kolontsaina afrikane. On a de nombreux programmes qui nous viennent de l'Afrique continentale, je pense à la petite Poucou, à l'Ouraketa, vraiment n'hésitez pas à les découvrir sur TV5 ou sur TV5 Monde Plus, ils sont disponibles partout. Si je résumais pourquoi on s'est engagé auprès de l'animation africaine, c'est d'abord parce qu'on voulait faire rayonner la très grande variété de la francophonie. Et on veut aussi participer à la construction de cette culture, de cette industrie culturelle locale et durable. Ça, c'est vraiment très important pour nous d'accompagner les créateurs là-dedans. Et pour nous, ça nous permet directement d'enrichir notre grille de programmes originaux. En gros, moi, si je résume pourquoi on est là, on prouve encore une fois que pour TV5 Monde, l'animation africaine est vraiment au cœur de notre stratégie. Azo jerenao amin'ny chaîne 98 ao amin'ny Canal Plus Madagascar araka izany ny chaîne TV5 Monde, chaîne de la jeunesse, vokariny TV5 Monde. Nanomboka ny 10 Martsa, tokantrano manodidina ny 10 metsy izay mpanjifa ny Canal Plus ao amin'ny faritra ranomasimbe indiana no mahazo fafana ijery maimaim-poana ny fantsona ho any ankizy TV5 Monde. Anna Mariana izany mikasana fampisehoana manokana ho any ankizy 300 avy amin'ny trano fitaizana zazakamboty eto Antananarivo ihany koa ny TV5 Monde sy ny Canal Plus atao amin'ny festival du film d'animation de Madagascar izay karakarain'ny Institut français de Madagascar amin'ity volana aprily ity. Maresaka avy any ivelany mitombo hatrany ny fifanenjanany eo amin'ny Donald Trump sy Iran atao ny fanambarana nataony farany nambarany filoha amerikana fa mety ho lasibatra amin'ny fanafiana manaraka ireo tetezana sy toeram-pamokarana herinaratra ho Iran. Nilaza ny tena ny fafaka manatanteraka fanafiana aingana sy mahery vaika États-Unis ka ao anatin'ny fotoana fohy dia mety ho rava ireo fotodrafitrasa lehibe ireo araka izao fanazavana manaraka izao. Nandrahoana mafy an'ny Iran i Donald Trump. Karaha tanteraka izany dia mety hisy fiatraikany mivantana amin'ny vahoaka sivily ao Iran. Hiopana betsaka amin'ny famotehana ireo fotodrafitrasa goavana ao Iran masy ny fandrahonana. Iakinan'ny fiainana andavanandro ny mponina nefa ireo fotodrafitrasa ireo ka raha potika dia mety hiteraka fahatapahan-jiro sy fahasimbana amin'ny hopitaly sy ny tolotra ara-pahasalamana, olana amin'ny famantsindrano ary fahatapahany ny fifamoivozana. Midika zany fa tsy miaramila ihany no mety ho voakasika fa ireo olon-tsotra ihany koa. Efa naneho ahy sahady ny fikambanana iraisam-pirenena izay milaza fa afanitsakisahana ny lalàna iraisam-pirenena ny fanafiana rafitra sivily ary azo raisina hoeloka be vava amin'ny ady raha tanteraka. Izay hevina fa anisy zavantranga nasarika ny sainy maro tany Iran. Voalaza fa nisy fiaramanidina Amerikanina voasakana ary azo baby ireo miaramila tao anatiny. Io zavantranga io ny zakan'ny filoha Amerikanina ka nampiakatra ny hatezerany. Manoloana izany, manao asoavy ireo firenena maro mba hampitony ny toetra rà sy anohizana ny fifampiresahana fa tsy hidirana amin'ny herisetra. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy mazava ny tohiny satria mbola eo anelanela ny fifampirarahana sy ny fandrahonana ny toetra rà. Samy mijery akaiky ny zava-misy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena satria raha mitohy ny fianjanana dia mety hitarika any amin'ny fifandonana lehibe kokoa any Moyen-Orient izany.
ilay aretina hafakely antsoina hoe foreign accent syndrome sy ilay trano mangarara tanteraka ny Tokyo ireo indray notranga hafakely entina aminao androany aroary. Tena hafakely ity aretina iray ity ary mahafarinany maro. Rehefa tratran'ity aretina soina hoe foreign accent syndrome ity ny olona iray dia lasa amin'ny teny tampoka amin'ny lantom-piovahiny na dia sy nianatra izany akory azy. Lasa toy ny fanononany ny teny anglisy ohatra ny fanononany ny teny malagasy. Aretin'ny atoany FAS ary tsy hoe nianatra teny vahiny akory ilay olona fa ny fomba fanononany sy ny famoahan'ny feony miova tanteraka. Noho ny fahatapahany lalandramony ato, noho ny dona mafy nahazo ny loha na ny fivotosana ao anatin'ny ato no antony lehibe mahatonga ity aretina ity. Rehefa voany faritra mifehin'ny fitenenana dia mikorotana ny fandrirana ny hozatra ny vava sy ny lela. Noho izany, na dia ny teny ihany aza no ampiasan'ilay olona dia lasa misy gadona sy fanononana hafa tanteraka izay mitovy tanteraka amin'ny lantom-piovahiny. Araka ny tatitra, hatramin'ny taona 7,700 dia olona manodidina ny 50 ka hatramin'ny 100 eo no fantatra fa tratran'ity aretina hafakely ity. Any Tokyo any no misy ity trano mangarahara sy fahita firy ity, izany hoe saika hita avy ety ivelany avokoa ny ao anatiny. Tena miavaka amin'ny mahazatra tokoa ity trano fonenana iray ity satria mangarahara avokoa ny rindrina mandrafitra ity trano ity. Midika izany fa dia hitan'ny mpandalo avy ety ivelany avokoa ny akamaroany zavatra rehetra ataon'ny olona ao anatiny, ohatra misakafo, miasa, miala sasatra. Tsy toeram-piasana akory izy ity na toeram-pisakafoanana na trano fampiratiana ara-barotra fa tena trano fonenana ary misy fianakaviana mipetraka sy monina ao anatiny. Ny vy fotsy mitazona ny rafitry ny trano ihany sisa no mampiseho ny mahatrano fonenana azy ity. Araka ny voalazan'ny tompony mba hanehona ny fahadiova-po ary hahalalana ny mety ho ahiahin'ny manodidina eo amin'ny fitombon'ny harena no antony nanamboarany tompony ity trano mangarahara ity. Teny vaovao hafakely tompo-kilasy tongovavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao angasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farandry mametraka ny veloma mandra-pitafa rampitso amin'ny ora mahazatra indray veloma tompoko.